Ny 3 janoary nani Alfred, mpanao politika filoany antenimeran-doolo ny nani Alfred, tany Bealalana faritany Mahajanga no naterahany ny taona 1970. Isan'ireo sekoly nianarany ny Le Mire de Villiers, izay sekoly lehibe nanana ny lanjany tamin'izany fotoan'izany. Rehefa nahavita amin'ny fianarana ity mpanao politika iray ity, dia niditra teo amin'ny sehatry ny asa ka nandray ny asa-panjakana. Commissaire des services administratifs et financiers no asany tamin'izany. Ny 15 oktobra 1970 no voafidy ho solombavam-bahoaka i nani Alfred. Maro ny asany nahafantarana ity olo malaza teo amin'ny sehatra amin'ny politika ity. Efa contrôleur général de province ny tenany, nindraikitra ihany koa ny fitarihana ny commission des logements de la province. Tany Mahajanga dia i nani Alfred no président de la commission des sinistrés ary président de la commission de la ville. Ny volana septambra 1970 no voafidy indray ho solombavam-bahoaka izy. No tendrenao filohan'ny antenimeran-doolo ny 3 novambra ary mbola voafidy teo amin'izany toerana izany ny 9 May 1970. Ny taona 2017 tao aorian'ny fihetsembahoaka vao niala teo amin'ny toerana mahafilohan'ny antenimeran-doolo azy i nani Alfred. Ankoatry ny mari-boninahitra malagasy nananany dia nisalotra grand officier de l'ordre national du Sénégal ity mpanao politika ity. 3 janoary 1970 tafatsangana ny Société d'énergie de Madagascar izay nisahana ny angovo teto Madagasikara. Io no lasa orinasa jirama taty aoriany tamin'ny mitondran'ny filoratsiraka.